Vatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka izay tompoko. Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Mankalaza anao sy mivonahitra anao zahay fa Andriamanitra izay miasy ny fiainana amin'ny tsipireny tokoa ianao. Na dia mipetraka any amanerinerina azy ianao dia mandinika ny fiainanay tsirairay avy ary manana fantarana tsara ao anay tsirairay avy. Vonona mandrakariva ianao ny hitia hiasa ao anay ary anio ny voninahitra ao amin'ny fiainanay manontolo. Lehibe zany fitiavanao zany sy ny famindramponao zany ry Andriamanitray eo. Koa indreto izay mankalaza anao sy mitsaoka anao amin'ny voninahitra anao. Ary dia mangataka anao indrindra amindra fo aminay ka amelany alokay. Diovy amin'ny aranao soa nalatsaka tao Kalvari izay mba afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Ary dia dinao tena anatinay ny fainao masina, mpampahery, mpanazava, mpananatra sy mpampianatra. Eny avia fanay masinao, esady anatinay. Avia fanay masinao vaozo ny fiainanay. Avia fanay masinao ampifantaro anay mandrakariva ny teninao. Dia ny tenin'Andriamanitra ray izay maneho mandrakariva ny herinao sy ny famindramponao, ny fitiavanao, ny fahamarinanao, eny ireo toetranao rehetra izay tianao mampitaina aminay. Kehitriny misaotra anao izay fanay masina satria manana tokoa fotoana mbola ahafahana mandre ny feonao, ahafahana mandray ny hafatrao, ahafahana mandinika ny tenanay eo anatrehanao ary andehananay araka ny teninao sy ny famindramponao, ny fitsipikao. Ary dia avao an-trany, hiroso hatrany amin'izany fahatsarana izany satria Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara. Hiroso hatrany amin'izany fahatanterana izany satria Andriamanitra tanteraka ianao ary miantso ny zanakao rehetra mba ho tanteraka. Misaotra Jesosy, mankasitraka fanay masina, teraina ianao Andriamanitra ray. Minaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manankiray Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ny zoana manisy mangataka izany. Alleluia. Amen. Amintsika niravana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy tompo. Ary koa ny heran'ny fanay masina izay ankalazaintsika amin'izao vaninandro izao. Hoy ny lohateny izay vatsim-panahy ho antsika. Aoka ho marina sy mahitsy ianareo, hoy Jesosy. Aoka ho marina sy mahitsy ianareo, hoy Jesosy. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Baiboly tenin'Andriamanitra, ao amin'ny Efesianina toko fahaenina ny andininy faha-efatra ambin'ny folo. Efesianina toko fahaenina ny andininy faha-efatra ambin'ny folo, mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Mifara ary kasika ny fahamarinana ny valahinareo ary mitafy ny rariny ho fiarovany tratra. Amen. Izao no tenin' Jesosy tompontsika izay hafatra omeny antsika. Izao nambarany Jesosy Kristy ilay velona masina manankiray Nazareta. Anio te hiresaka aminao momba ny fahamarinanao. Fahamarinana amin'ny tenanao sy ny hafa. Ho an'ny tsirairay aminareo dia misy endrika tokony ho dinihanareo akaiky kokoa izany. Mba ho tafavoaka manoloana ny lasanao ianao dia manafina zavatra sasany amin'ny tenanao ihany. Izao ny tsarovy, tsy misy miafina amiko. Efa fantatro avokoa ny fahotanao ry malalako. Miara-miasa aminao aho ary manala ny enta-mavesatry ny eloka nalevina lalina ao anatinao. Sy zavatra nafenina mangirifiry sy mandelingela loatra. Tsy misy na inona nefa ny
mahasakana tsy tianao na inona ho iaho. Saingy izao ny fifandraisantsika dia tsy maintsy mifototra amin'ny fahamarinana. Tsy azoko hiasana tanteraka izay zavatra lavinao tsy ho hita, izay zavatra hodinao tsy ho hita, izay zavatra tsy ekeny tenanao ho zavatra ratsy. Ny fihetsika dia izao, mba hahatonga anao ho tonga lafatra dia mandeha tahaka ny autruche ianao, ilay vorombe izay manafina ny lohany ao anatin'ny fasika nefa ny vatany manontolo dia hita. Mba hahatonga anao tonga lafatra dia aoka ianao ho vonona hanaiky ny marina momba ny tenanao. Ry malalako, tsara tarehy amiko ianao, mihoatra noho izay azonao eritreretina, ary tsy misy na inona hanova ny foko manoloana izany tsy fahatanteranao izany. Izao ny tsarovy, ireo fahotana maizina sy afeninao ireo dia mamoaka fofona meloka sy henatra, noho izany tsy maintsy avoaka avy ao anatin'izany haizina izany. Izany dia manazava ny antony fanalavirana ho ahy. Fantatrao fa misy zavatra maizina loatra izay tsy tiako, ka dia afeninao fatratra izany. Eny afeninao amin'ny tenanao azy. Eo anatrehako nefa dia miharihary ny zavatra rehetra. Samy laza aminao aho fa efa nahita an'ireo zavatra rehetra ireo talohan'ny trangany. Efa fantatro mialoha izay anjoanao na izay hota ho tanterahinao. Marina tokoa fa tsy misy olona te hahita ny tenany ho ratsy. Ny vokany dia tsotra manafina ny asa ratsiny sy ny eritreretiny na dia amin'ny tenany azy izy, ary dia mitady fialan-tsiny manaron-tsarona izany hota izany, ary ihany koa manaron-tsarona ny tantarany. Ry malalako, mankanisa aty amiko, mangatà amiko mba ahafahako manafaka anao amin'ireo fahotana ireo. Angatao aho amerina azy ireo ao an-tsainao mba ahafahan'ny fahasoavako mamaha ny nofinao, mba tsy hoenta mavesatra aminao intsony ny fahotanao. Betsaka ny olona manao fialan-tsiny ka milaza fa tsy manam-potoana hivavahana araka ny tokony izy. Andeha dinihitsika anie izany, manana fotoana hiantsenana ve ianao? Manana fotoana hijerena fandarana amin'ny fahitalavitra? Handrahoana sakafo? Hiresahana amin'ny namana mandritra ny adiny iray? Manana fotoana mankanesana any amin'ny mpanovolo? Mandehandeha miaraka amin'ny namana? Mipetraka eo an-davarangana mankafy ny rivotra mangaditsika hariva? Aoka ho dinihana izany. Manokana fotoana hikolokoloana ny vatanao sy hanomezana izay ilain'ny vatanao ianao. Manokana fotoana hialana voly, hanamavanana ny fonao. Maka fotoana hianoana ny namanao, mifanakanao hevitra aminao sy mizara ny fandresenao sy ny tsy fahombiazanao. Maka fotoana hiomanana amin'ny fiainana andavanandro miaraka amin'ny namana. Manana fotoana izay hanatsaranao ny tenanao manoloana ny olona izay atianao. Inona ny fahamarinam-potra avy amin'izany rehetra izany?
Inona nitsoakevitra azo amin'izany ohatra izany. Izaho Jesosy dia tsy manan-danja noho ireo zavatra ireo. Izay ny fahamarinana maro toetra. Ary tiako mba ho katsahinao, ao am-ponao. Manokana fotoana ho an'ny zavatra manan-danja indrindra aminao, eo amin'ny fiainanao. Tady fotoana ianao hiasana sy hiazona vola, fotoana hiantsenana sy handaniana vola, fotoana hanaovana fialamboly, fandehanana ny am-piangonana aza, zava-dehibe aminao avokoa izany rehetra izany. Fa ny fifandraisana amiko kosa manao ahoana. Misy fomba maromaro hanaovana zavatra ary misy fomba izay mandreraka, mitaky hery avy aminao, mandany bebe koa ny fotoananao. Ianao nefa dia misafidy ny fomba sarotra. Angamba ny ota no ao ambadika izany, dia ny avinavina. Ny fanaovana ny tena ho zavatra. Tsy manana fotoana ampy ho an'Andriamanitra mihitsy ianao. Tsy manana ora maromaro satria reraka. Maika hivoaka hanao ny zavatra rehetra. Vao maraina ianao dia sahirana amin'ny fiomanana ary ny hariva dia reraka mafy. Fantatrao fa ny antso anao hivavaka bebe koa aho, saingy voafatotra mafy amin'ny fahafinaretana ianao. Koa koa ny hetika ara-tsosialy sy ny fandaharam-potoananao izay tsy hanana fotoana ny amiko. Tiako lazaina an'izao. Aoka ianao hanao zava-dehibe izay tena zava-dehibe tokoa eo amin'ny fiainanao ary dia hanome fotoana izany zava-dehibe izany. Dia ny fiarahana amiko izany. Antapitrisany ny momba an'izao tontolo izao izay zava-dehibe eo amin'ny fiainanao. Milalao fanatanjahantena, mitady akanjo metimety kokoa, mikarakara volo, mitady makiazy, manandrana teknika vaovao ho an'ny vehivavy, manamboatra mofomamy miaraka amin'ny sokolà, miaraka amin'ny glasy vita ao an-trano, manadio fiara mba hamirapiratra sy hanjelatra, mitady fomba hanatsarana ny vokatra, mianatra ny vahaolana amin'ny fahasalamana sy ny vitamina isan-karazany, dia afaka manohy ny lisitra tokoa ianao. Ireo zavatra ireo dia zava-dehibe noho izaho Jesosy. Izany ny fahamarinana tsotra. Tianao ny tompo, efa natolotra aho ho ahy ny fiainanao, mihevitra anao fa velona ho ahy, fa rehefa dinihana tokoa dia velona ho an'ny tenanao ianao. Eny, manana fotoana hivavahana ianao saingy tsy nisy ninina raha oharina amin'izay antenako ny aminao. Vita ny vavaka ao dia mbola anona aina ianao sy mitady fanompoana sy fanomezana izay anana ny hafa. Mialona ny fahombiazan'ny hafa. Manontany tena hoe fa maninona no tsy izaho. Izay ny zava-misy manomboka anio ianao, tiako raha mametraka eo am-pelantanaka tokoa, izay tena mimponao marina, mibebaka, mikatsaka ny fanjakako, mihoatra ny zavatra rehetra, mitady ny fandraisako aminao ho lehibe indrindra. Izay ny fahamarinana tiako ampitaina aminao amin'ity fotoana ity. Aoka ho marina sy mahitsy ianao. Honnête, hoy ny teny frantsay. Mereza matanjah eo anilanao aho sy ao anatinao. Manao sonia Jesosy avy any Nazareta amin'ny rano sarobidy. Mankasitraka Jesosy tomponay satria manakambara mandrakariva aminay ianao, maneho ny fitiavanao sy ny fahatsaranao, ny fahamarinanao izay tianao iainanay. Eny tokoa fa raha dinihana ny zavatra izay tanterahinay dia lany andro zahay
ho an'ny fahafinaretan'izao tenana izao. Adinina tokoa fa ianao ilay malalanay, tsy tsaroana intsony fa ianao ilay nahafoy ny ainao anay. Inona re mba ahafonay ho anao? Ampianaritra izay hanana fotoana, hanana fandaharam-potoana manokana ny aminao, fandraisana aminao, iresahana aminao, hitsorana marina aminao, ary isikinanay tokoa ny fahamarinana sy hitafianay ny rariny. Ho azy amin'ny alalan'ny fiainao masina izay Jesosy, mandeha araka ny sitraka ao manomboka amin'ity andro ity indray, dia ho voninahitra ao ny fiainanay manontolo. Amin'izao ora sy fotoana izao dia mangataka ilay fanamana masina mahery izay mba hilatsaka amin'ny tsirairay avy, mba hatsiarovanay ny fanatrehanao sy ny fitiavanao mba hisy ny fiovana marina eo amin'ny fiainanay, hatanteraka ny sitraka ao Andriamanitra iray. Saotra sy mankasitraka Jesosy tomponay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, noho izay ny amin'ny Yesu mangataka izany, fa ny fahasoavanao Jesosy Kristy sy ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy amin'ny fanay masina ny ho aminay mandrakariva sy mandrakizay mandrakizay. Aleluia. Amen.